Efa ndresaka an'izay ihany isika dia tafiakatra hatrany amin'ny roa taonina latsaka kely tanoany ny rongony saron'ny polisym-pirenena tao anatin'ny embolana voalohany tamin'ity taona 2022 ity tsy mitsahatra manao ezaka mamongotra izany fiparitahana zava-mahadomelona eto Madagasikara izany ny tompona andraikitra makasika izany ny tsikaritra kosa nefa dia any amin'ny tapany atsimo nosy iny no tena ipoirany ity rongony ity araka izao tatim-panazavana izao. Betsaka ireo tanora ray aman-dreny efa tafiditra lalina amin'ny fidorohana zava-mahadomelona. Fakana fafinaretana io no mahasarika ny tanora sy ireo olona hidoroka izany zava-mahadomelona izany. Fikasiana zava-mahadomelona zany amin'ny fandraisan'ny tanora azy na araka ny fanadihadiana ara-medikaly zany ara-fanafody dia ny fandraisana zava-mahadomelona dia anisany miteraka azahoana karazana hoe ambiance zany filina zany mandeha mihitsy zany rehefa te hanoratra ny poety na rehefa misy zavatra fitiny kalmena kely azahoana ambiance mety mikotana ny sainy dia mikasika zava-mahadomelona izy zavatra tsy fantatry olona nefa dia zao ary tena hoe vokatra medikaly mihitsy zany ty fa raha misy olona folo lasa dala amin'ny foana rongony roa ihany mety ho sitrana fa ny valo amin'izay zany tena sisy fanafody mihitsy roa ihany mety ho sitrana fa raha olona hoe lasa dala amin'ny fiainana noho ny fiainana tsotra fotsiny asaotam-piainana sady tokony azo anazy tamin'ny vatany na tamin'ny zanany ohatran'izany ka folo roa ihany koa no azo lazaina fa mety sy ho sitrana fa ny valo zany sitrana daholo. Avy any amin'ny faritra atsimo manomboka eo Fianaratsoa mihazo any Iosy mipaka ny Toliara no tena mpamokatra betsaka rongony eto Madagasikara. Eo koa ny faritra avaratra. Sazy sy fanagadrana no miatra ho an'ireo izay mandika ny lalàna. Tsy mikely soroka ireo anivon'ny polisym-pirenena miady amin'izany fidorohana zava-mahadomelona izany. Raha ny tena toerana be dia be mpamokatra eto zany ary tena mahery vaika zany dia ny avy any atsimo iny tapany atsimo amin'ny Fianarantsoa iny makany Toliara Ray Manontolo iny zany any zany izy ny tena izy mila toerana mafana any zany ny mety le fambolena le rongony dia hitantsika eto zao io zao misy le rongony ny anankiray ambony io zany avy any atsimo io zany mafy be dia le atao ampovoany ato zareo le tizy somary ngezangeza le tizy io zany malefaka zany ny herin'io io ndray zany avy any Mazenga io arefana zany nefa mahery vaika zany rongony be dia be mpamokatra zany dia ny avy any atsimo ihany. Ankoatra ny fidorohana zava-mahadomelona efa voararany lalàna dia mahavoasazy 5 ka hatramin'ny 10 taona tranomaizina ary fandoavana lamandy hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fanaovana lamba misy ravina rongony araka ny lalàna voarakitra amin'ny andininy fa 7 amby 7 tamin'ny 4 novambra 7 amby 7 790. Mitarika sy mandrisika ny olona amin'ny fidorohana zava-mahadomelona izy ireny.